Raha ny makasika ny famonjena voina kosa indray dia mizara ny fahaiza-manaony ary nanolotra fitaovana ho an'ny vondron'ny mpamonjy voina malagasy ny delegasiona canadienne mpikambana ao anatin'ny ilay antsoina hoe mission Canada-Afrique. Isan'nyy nahazo fanohanana tamin'izany ohatra raha tsy laza fa tsy ireo antsoina ihany koa hoe véhicules de secours et d'assistance aux victimes eo anivon'ny sampana famonjy voina malagasy zany izy io ary nahazo fanohanana manokana. Andao henotsika ty fanazavana ity sy ny sary mirakitra izay. Misa 14 mianadahy ireo canadienne mandalo eto amintsika manome fiofanana sy fitaovana samihafa ho an'ny vondron'ny mpamonjy voina. Notre objectif est d'apporter de l'équipement et de la formation aux sapeurs-pompiers d'Antananarive afin qu'indirectement ils puissent mieux intervenir auprès des citoyens de Madagascar, ce qui veut dire sauver plus de vies. Tanjon'izao fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fampitombona ny fitaovan'ny mpamonjy voina malagasy izao ny ampitombona ny olona voavonjy. Mitetina $1 eo ny teti-bidin'ireo fitaovana samihafa ireo ary ny faniriana ireto delegasiona canadienne ireto nisy ny fiara-miasa amin'ny malala-tanana ahafahana mandefa fampitaovana amin'ny alalan'ny fitaterana an-dranomasina. Samy mahazo ny fiofanana tandrify azy ireo mpamonjy voina ary maro raha teo ny loha hevitra ny ompanan'ny fiofanana izay mifarana raha-pito. Fanindroa moa zareo canadienne tonga teto mahita zareo zany fa mety fiara-miasa ary zay koa dia nahita fa tena tsara ny fiara-miasa amin'izareo tsara ny teo aloha tamin'ny fiara-miasa teo aloha fa ny amin'izareo tombony voalohany aloha izareo tena s'intègre be mba tiako fantatra zareo koa afaka tena miara-miasa miserasera be amin'ny ankizy zany zareo amin'ny fampianarana dia mora be mihitsy zany fandraisana ny fampianarana ataon'izareo. Faharoa nitatra koa zany ny fahaiza-manao ny mpamonjy voina amin'ny zavatra atao indrindrandrindra amin'ny famonjena voina misy traikefa ampiarina zareo tsotra be tsotra izy nefa mora ampiarina eo amin'ny fomba famonjena voina ary tena pratika kokoa zany le izy amin'izay zavatra zay. Fahatelo farany eo amin'ny fampitaovana zareo zany tsy vitany hoe tonga zareo dia tonga fotsiny amin'izao fa nitondra an'ileo materiel le fitaovana hoentina tonga dia miasa avy atao na tonga dia ataon'zareo anaty tomobile avy tonga dia atao fa tsy mila zavatra be deabe filifiliriny dia tonga dia tia ampiasaina dia tiany atao dia manana tombo be deabe zany zay fiara-miasa amin'reto canadienne reto. Zareo koa moa minampanantena ary misy fiara-miasa tokony atao lavidavitra kokoa ary tsaratsara kokoa. Anisan'ny tondrana fanatsarana ny fiara VSAV na véhicules de secours et d'assistance aux victimes. On a passé la matinée de la journée d'hier au complet à réorganiser l'inventaire dans le VSAV, le véhicule d'urgence pour les soins médicaux, et à nettoyer l'ensemble du matériel. Donc on a fait un gros travail avec les pompiers malgaches d'Antananarivo pour avoir une intervention le plus rapidement et efficacement possible. Nisy ny fandaminana ireo fitaovana ilaina rehefa misy ny olona mila fandraisana tanana vonjy maika ahafahana manafaingana ny asa-pamonjena.